Teto Tolanar no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo nasionaly ho an'ity taona raiky amin'ny 2024 ity. Ny lohahevitra ny safidina dia ny hoe mamboly azo tia tanindrazana, mandoro ala, mandoro tanindrazana, fambolekazo ilaina sy manakaiky ifotony. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nitarika ny lanonana izay notron'ireo ministra maromaro mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny fanometanana tamin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy izay tompomarika tamin'ny fanomanana. Nosafidina manokana ny teto amin'ny kaskady manatantely noho ny fienan'ny riandrano ao amin'ity toerana ity izay mitarika ny ho faharitany rano. Madagasikara rakotrala no tanjona hoy ny filoha ka misy ny politika anatanterahana izany manomboka ny an-tsekoly ary adidiny rehetra no mamboly azo. Amin'izao andro lehibe fanokafana ny taopambolekazo amin'izao taona raiky amby 2024 izao, satria anjarantsika tsirairay avy, anjaran'ny olo-pirenena tsirairay avy, nia miaro ny ala, nia mamboly azo. Ary zay no mahafinaritra na mahita an'ireto ankizy marobe mpianatra ireto, satria ny tetikasa apetratsika dia ny hoe metomboka ny an-tsekoly, ny olo-pirenena tsirairay avy dia mila mamboly azo. Ray olo-pirenena ray mamboly azo folofotsiny dia mino sy manatena fa ho rakotrala mariny Madagasikara. Ka zay no atetikasa ataontsika miaraka amin'ny ministera isatokony, ny fanabeazam-pirenena, ireo ministera rehetra, ny olo-pirenena rehetra amin'ny fikambanana, isam-pokotany, isaky ny commune, isaky ny district, isaky ny faritra, dia entanina mba amboly azo. Tsy ny zanakazo tsy misy fa feno zanakazo ary nanao an'izany ministera satria nanao pépinière maro sika manerana ny nosy. Fa feno roa taona katroka ihany koa tamin'ity daty ny 7 janoary ity no nitantanan'ny firenena ary no amafisy ny teto fa ny ampandrosany Madagasikara no tanjona araka izao manaraka izao. Dia tamin'ny 7 ny volana janoary no nanao fianianana teo anatrehan'ny vahoaka malagasy tany Mahamasina ny tenako amin'ny hoe ampandroso an'ity firenentsika ity. Dia androany feno roa taona katroka no nitantanako ny firenena. Dia eto amin'ity koa eto amin'ity toerana manatantely ity aty Tolaniaro no manamafy ao anatrehan'ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako fa anao ny ezaka rehetra miaraka amin'ireo ministra sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny, tsy hikesoroka fa anao ny ezaka rehetrarehetra ampandroso an'ity Madagasikara malalatsika ity. Taona ny fikirizana ny taona raiky amby 2024, taona anafainganam-pandeha ny fametrahana ny fandrosoana. Koa anatin'izany no nanapahantsika hevitra fa ho ampiakarina 5,7 hektara ny fambolekazo amin'ity taona ity. Ao anatin'izany ny fambolena ala honko sy ny fambolena ala an-tanety. Manarak'izay dia efa misy ireo toerana fampiratiana ny fambolekazo manara-penitra araka ny voalaza teo na site vitrine de reboisement izay ahitana an'ireo karazakazo isan-karazany ahafantarana ny Madagasikara sy ampiasaintsika amin'izany fanamaitsoana ny Madagasikara izany. Efa mipetraka ireo toeran'ireo amin'ny faritra Analamanga sy Itasy ary mbola ampitombointsika manerana ny Madagasikara. Nampitomboina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina, ny fampandraisana andraikitra ny firasamon'ny pirenena ary indrindrindrindra ny fokon'olona sy ny vondrona ifotony. Ny tena fahavalo pirenena dia ny afo ary ny ady amin'ny afo no anaovantsika ezaka manokana amin'ity taona ity mba hiraisana toy ny fambolekazo mba ho adidy iombonana ihany koa. Misatranao ihany koa Andriamatoa Filoha amin'ny filofosana ho an'ny tontolo iainana, ny ala, ny ady amin'ny aloton'ny rivotra, tsapa ho vaindohan-draharaha, ny fitondram-panjakana tarihinao, ny fiarovana sy fikoloana ny tranobe iombonana. Misaotra manokana ihany koa ireo ny karakara rehetra, ny tontona fotsy na andro na masaka an'izao andro fankalazana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo izao. Isaoran'ireo nanomboka tamin'ny fanangonana ny ambioka, ny nanao ny famokarana ireo zanakazo 7 tapitrisa
ny fitaterana an'izany ny fanaovana ny lavaka olona fokony olona 700 Andriamatoa no niasa teto nandritra ny efatrandro nanao zany lavaka izany nanampy ihany koa ny miaramila ary isaorantsika ihany koa ny nandray atsika teto amin'ny domaine de la cascade izay mifandray tanteraka moa araka ny fantatsika amin'ny ala eo amin'ny tsy tonga ambarika marina fa nikija ny orana taty antoerana nandritra izao fotoana nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao mpambolikazo izao Zona